tonga amin'ny fotoanany fanomezana atsika eto amin'ny page Jerry Marcos misy ny afatra zay andeha amin'ny alefatsika amin'ny mpitondra ny tegako moa zany eto niany ity dia iresaka amitsika indrindrandrindra hitondra teny afatra ho any Andriamatoa filoha pirenena ajaina Andry Rajoelina nomaly zegny atsika nahita tamin'ny tambazotra serasera tamin'ny Facebook tato fa resa be satria tonga tokoa ny fotoana andeha ankalaza ny krismasy atsika zao io fety magneran-tany io krismasy io ka rariny sy hitsiny koa ny eto Madagasikara mazava ho azy iresaka momba ny fety ny krismasy ary zay sorana mialoha andeha hidirako lalana amin'ny afatra Andriamatoa filoha ajaina izay nanokana ny fotoana ho mahaligny tao amin'ny jardin Ambojatovo tsy nanadino ny vahoaka izay tsy ankanavaka na de maro aza ny adidy sy andraikitra izay sahaninao Andriamatoa filoha maro ny adidy maro ny zavatra hatrehana mitondra an'izany firenena zany zay tsapa fa tsy mora dia nanokana ny fotoana igny anao mba fotoana anankiray entina hitondra fifankatiavana fifaliana amin'ny mpiarabelona samy malagasy eto Antananarivo Ambojatovo moa zany no nanomboana an'le izy fa magneran'ny zao tontolo zao dia mankalaza an'izay jiaby ka igny fotoana zay nampiretana ny jiro maro loko tao amin'ny jardin Ambojatovo makasika ny fetiny Noël na krismasy tsara de mahafinaritra tokoa satria raha mizara fitiavana sy fifaliana zany tena mipaka aminay amin'ny artiste na hoe mpanakanto ny tegnanay ihany koa satria reny zavatra reny tena omena lanjany satria ho an'ny ankizy indrindrandrindra ho an'ny fianakaviana amin'ny fiainana nge tena ilaina ny fialan-tsasatra ny fiara-mifaly mba mahita zavatra tsara izay iaraha mahafantatra fa nofinofy izy reny rehefa hita amin'ny tele ho any any ivelany any fa tsy latsa-danja amin'izany tsika eto Madagasikara indrindra moa ny izy nataotsika nataony Andriamatoa filoha ho an'ny sarababé bahoaka ao Ambojatovo ao io tena maravoravo tsara izay fantatra fa ianao Andriamatoa filoha tsy mitsahatra mijery tsy mikaroka ny izay metimety hatrany ho an'ny vahoaka malagasy ary tahaka an'izay moa efa tsy voatanisa eto ny tsara zay efa vitanao na ny fandalovako nijery an'ny Miami ao Tamatavy mba naseho ho an'izay maro mbola tsy nahita amin'ity tambazotra ity dia ireny zany ohatra mivaingana efa tsy resahana tsony reny zavabita Arena Sport sy ny maro tsy teneniko eto daholo satria rehefa manaraka ato tsika mahita an'izany ny pitsikera tsy mety misy io moa ny mitsikera misy karazany samy manan'izay fomba fanaovany azy ary mahatonga azy fa ny zavatra anisan'ny mahafinaritra sady tsara ary azo alaina tahaka aminao Andriamatoa filoha tsy nataonao makivy zay rehetrarehetra nasarotra zay ary io dia nizaniza olombelona mahatsapa an'izay fa hoe manao tsara zany tsy mora fa ny vokany kosa rehefa tanteraka izy de mahasambatra mahasoa fa ny manao ratsy de mora ny manao ratsy fa ny vokany anjaratsika mahay azy mahay ny toyiny ka io andraikitra ny saninao hoe monsieur le président Andriamatoa filoha
dia mavesatra tsapanao izany fa ito zay mba mitodika aminao ny tegnako indrindrandrindra izay fantatry ny be sy ny maro fa olona izay nanohana anao tokoa, nanohana anao ary indromy sesy indromy antoana. Misy dikan'izay tsy hoe vita ny fanaovana propagande ka hoe marina aloha samy maka nandrify azy amin'ny asa sy ny andraikitra sy ny adidy sahaniny, fa kosa mbola ato zahay manohana anao hatrany Andriamatoa Filoha. Nisy conviction tao amin'ny tenako manokana ary za mino fa ohatr'izay koa zahay mpanakanto maro niaraka nanohana anao sy ireo olona be dehibe tsy tanisaina eto, satria miavaka misy fomba fijery mitovy zay mampitambatra atsika Andriamatoa Filoha. Filohan'ny Madagasikara ianao fa sady namana ihany koa. Misy ny finamanana ny tsira amin'ny fahaizanao miaraka miaina sy mifampita aminay zay niaraka taminao. Ho an'izay tsy miaraka akaiky aminao moa mety tsy mahatsapa an'izay, fa tohizo Monsieur le Président, tohizo izay toetranao, manana vision, manana esprit de combattant, tia manao défi amin'ny zavatra hoe vitako io, tsy mety vitako io, na de tsy misy zavatra vitany miracle magie, satria maro ngeny filohan'ny fandimby teto e tondra nyty Madagasikara ty. Tsy hoe tsy nahay, tsy hoe tsisy fitiavana ny Madagasikara, fa tsy mora. Ary io toerana zay ifandimbiasan'ny zay olona voafidim-bahoaka ary mety koa azo lazaina hoe voatendry avy amin'le ao ambony. Ka ianao zany Monsieur le Président, manana anao zahay manana espoir, zany hoe manantena hatrany satria hita ny zavatra ataonao, miasa andro aman'alina amin'ny fitadiavana ny soa sy ny tsara ho an'ny vahoaka malagasy ampandrosiny ity tanindrazantsika ity. Ka resaka krismasy no resahana eto, fa ny taona kosa dia ifarana ity 2024 ity, ka hoentina mandinika sy manitsy zay tokony ahitsy, hoentina manatsara zay tokony hatsaraina ary amitena zay mbola tsy vita. De mankahiranao zay amin'izay zavatra zay. Ny olona rehetra dia samy manana an'izay andraikitra zay amin'ny fiainan'ny ray manontolo. Nenay ara ny vahoaka ara hoe tokatrano, ny olombelona rehetra zay manana tokatrano tsy mora zany tokatrano zany. Teanao miracle ngeny ray mpianakaviana na ny reny mpianakaviana ny fitiavana ny fianakaviana, fa zay vita atao ary tsy mora kiva. Ary zay mampiavaka anao Monsieur le Président, mitraka hatrany, mijoro hatrany. Ary tsaroko rehefa tsika miaraka miasa amin'ireny fotoana ikarakarantsika zavatra reny, misy efa tena hoe sarotra le izy, fa ho izy ianao hoe vitanao io Jeria. Ka zay zany anisan'ny teny anankiray anamarinako eto hoe fa rehefa misy fanohanana, fanomezana courage dia ilaina zany amin'ny fiainana. Efa vonina hatrany ianao Monsieur le Président, ary mbola vonina fa omenay an'izay, omeko an'izay fampirisihana sy fankahirezana zay hoe tohizo ny tsara hatreo no avy, ary manantena anao zay vahoaka malagasy rehetra, indrindra zay nanohana anao rehetrarehetra, na de misy tsy miseho amin'ny tambazotra na miseho miresaka eto, fa mbola ato zahay zay mivavaka sy mampirisika anao avita an'ireny zavatra rehetrarehetra nikasaina reny.
Ary resaka fety no resantsika teo nanomboan'le hoe Krismasy ifarana ny taona azadino tokoa fa ny tsika dia ankalaza sy irary an'izany hoe 2025 izay ka ho anareo rehetrarehetra zay matsapa fa mpandresy na mbola andresy amin'ny 2025 rendez-vous-ntsika manao fotoana tsika rehetra ao amin'ny Carleton ny 31 décembre io Carleton réveillon anankiray tsy enantsika an'izany taom-baovao volamena be Golden New Year ny lohateniny etsika iaranao amin'ny Jerry Marcos, misy an'Jara Marcel, misy an'ny orchestre album musique ary mbola ahitana ny Gelatop guest DJ Natou ka rendez-vous-ntsika mba mila mifaly sy miravoravo tongava daholy ao amin'ny Carleton amin'ny 31 décembre dia mirary soatsika rehetrarehetra sambo ahatratra ny taom-baovao mijoro hatrany dia mirary soa anao koa monsieur le président sy ny fianakavianao ary ny gouvernementa zay tariny premier ministre sy ireo mpitondra rehetrarehetra manerana Madagasikara mazotoatsika mirary soa amin'ny taom-baovao indray ny toy ny fiarahana mankasitraka.